Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fahalavantsika rehefa malala tahatra ity sabotsy voalohan'ny volana oktobra ity. Ny Mofonaina voalahatra antsika anio dia ny bokin'ny Deutéronomie toko 10. Deutéronomie toko 10 andininy 12 ka hatramin'ny 12. Deutéronomie toko 10 andininy 12 ka hatramin'ny 12. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry Israely io, inona moa no ilain'i Jehovahandriamanitra aminao afa-tsy ny atahotran'i Jehovahandriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary no tia azy sy hanompo an'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina ny didin'i Jehova sy ny lalany izay andidiko anao an'io mba ahita soa ianao. Indro an'i Jehovahandriamanitra ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no niraketan'ny fitiavan'i Jehova ka nifidy anareo zanany, mandimby azy izy mihoatra noho ny fiainana rehetra tahaka ny amin'izao an'io izao. Gofrao ny fonareo, faza mafy atoka intsony ianareo, fa Jehovahandriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly, manome rary ny kambotsy sy ny mpitondrateny sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Ho tiavany vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovahandriamanitra no atahoranao, izy no tomponao, ary izy no ifikiranao, ary ny anarany no ianiananao. Izy no fideranao, ary izy no Andriamanitra izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy matahotra ireo taminao izay efa hitan'ny masonao. Olona 70 ny razanao izay nidina tany Egipta, nefa ankehitriny efa nataon'i Jehovahandriamanitra ao maro tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ianao. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Deutéronomie no mofonaina ao antsika anio ry havako ny andininy 240 tapany voalohany. Forao ny fonareo. Forao ny fonareo. Ry havana bokin'ny Deutéronomie dia mamitina na milaza lalàna, mamerina milaza lalàna indray, manamafy ny lalàna izay efa lazaina tany amin'ny bokin'ny Exodosy. Ny dikany hoe Deutéronomie raha teo dia hoe lalàna faharoa na famerenana na fanamafisana fandrony ny lalàna na fanampin'ilay lalàna koa aza. Dia eto zany dia toy ny fanamafisana amin'ny atsipriany ny lalàna ity bokin'ny Deutéronomie ity. Dia hoy izy manao hoe forao ny fonareo. Forao ny fonareo. Betibetika ny bokin'ny Deutéronomie dia mampiasa ny teny hoe nareo na mampiasa ny teny hoe enao. Manomboka amin'ny 12 izy dia mitodika mandrakariva mampiasa ny teny hoe aminao, ianao. Fa eto amin'ny andininy 440 ity kosa izy dia manao hoe forao ny fonareo. Forao ny fonareo tapitapika eo dia mampiasa ny teny hoe nareo izy manomboka ny andininy fa 520 dia miverina indray mampiasa ny teny hoe enao aty amin'ny andininy 20. Tsy dia hoe ho an'ireo mpivaofy ny testamenta taloha dia tsy hoe zavatra kisendrakendra koa zany ry havako malala. Tsy hoe kisendrasendra ny fampiasan'ny Deutéronomie indraindray enao, indraindray ianareo, fa arakaraka ny toe-javatra izay ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Nisy teolojianina protestant anankiray antsoina hoe Robert Martin Char izay nanazava fa Andriamanitra rehefa miresaka amin'ny zanak'Israely ka mampiasa ny teny hoe enao dia mandrakariva akaiky azy kokoa ny zanak'Israely. Zany hoe milaza azy ho lay zanaka tiana, zanaka anarina, zanaka tiana ahitsy, milaza miresadresaka amin'Andriamanitra, miresaka amin'ny zanak'Israely Andriamanitra matetika rehefa mampiasa ny teny hoe enao ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Fa mandrakariva kosa izy rehefa miteny hoe ianareo atraty amin'ny bokin'ny Exodosy dia mandrakariva Andriamanitra tezitra. Andriamanitra
matetika rehefa ampiasan'io teny io izy de matetika misy elanelana amin'ny zanak'Israely sorena raha zay no mahalatsaka na maha-olombelona misy zavatra ataon'ny zanak'Israely tsy mahafaly azy de matetika mampiasa ny teny hoe ianareo izy toy ny somary lavitra amin'ny zanak'Israely lay Andriamanitra mampiasa ny teny hoe ianareo fa mandrakariva de ianao mandrakariva no ampiasain'Andriamanitra rehefa akaiky ny zanak'Israely izy lay Andriamanitra ray lay Andriamanitra tiana hoy ity mpanoratra mpanao efitenin'ny testamenta taloha Robert Martin Charay ty hotsika teo ary io nanankiray tsara marina fa rehefa mitsodrano mampiasa ny tsodrano Arona isika miteny manao hoe hita ianao ane ny tompo fa tsy hoe hita ianareo ane ny tompo satria Andriamanitra faly Andriamanitra akaiky no miteny zany hoy Robert Martin Charay fa tsy hoe ianareo fa ianao dia izao rehefa ko malala amin'ity andininy eto am-piaratanantsika ity dia andininy fahinambiny folo forao ny fonareo fa aza mafiantoka itsony ianareo io lay ianareo amin'ny bokin'ny Deutéronomie sy ny bokin'ny Nomerina ny bokin'ny Pentateuque io lay ianareo amin'ny bokin'ny Exodosy lay Andriamanitra entitra lay Andriamanitra tia metraka ny mahandriamanitra azy hoe ianareo forao io fonareo io ary dia inona moa dika teny hoe forao ny fonareo tsy atao amin'ity andinjotra masiny ity ihany no miresaka famorana ny fo Andriamanitra fa miverimberina amin'ny soatra masiny viavako miverimberina hatrany amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 2:4 Deutéronomie toko 3:4 Jérémie toko 2:4 sy ny sisa rehetra dia ahitantsika fiverenany teny mifora fo forao ny fonareo inona ny dikan'izany mahazatra ny zanak'Israely de ny hoe mifora ny vatana tahaka ny fanao mariky ny fampidirana ny olona ao anatin'ny isan'ny vahoaka an'Andriamanitra ny dikany hoe famorana manompoko amin'ny Genesis toko 7:10 izay fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia noforana ny tagnanak'i Abrahama rehetra rehefa teraka avalona amin'ilay andro antsoina hoe Kipour eo no fotoana anaovana ny famorana dia rehefa avalona dia foraina dia entina ao amin'ny tempoly tahaka izay natao tamin'i Jesoa ao amin'ny Luka toko 4 no forana dia famorana de midika hoe tafiditra ao anatin'ny ankonan'Andriamanitra na vahoaka an'Andriamanitra na firenena ilay zaza zay noforaina dia eto ary dia miresaka famorana ny bokin'ny Deutéronomie hoy izy manao hoe foray ny fonareo saingy ny fo noforana inona ny tiana tenenina ny voalohany indrindra de teo amin'ny jiosy de ny fo na ny leb de izay midika lay maha-olona ny olona lay ivo ny fieritreretana ny fo dia midika hoe lay olona mieritreritra lay olona mity lay olona mamakafaka lay ny fo ny maha-olona ny olona ny jiosy de ny tasinanana zany de mieritreritra hoe ny ivony maha-olona de ny fo ny tandrefana no ny eritreritra hoe ny ivony maha-olona de ny lo de ny saina zany fa ny tasinanana de ny fo ny maha-olona ny olona ny leba zany zay nataon'ny teny grika hoe cardia fa ny tatsinanana ny tandrefana ny grika sy ny tahaka zany no ny eritreritra hoe ny ivony maha-olona ny olona de ny sain'ny olona na ny lohan'ny olona fa na izany ara na ny fo io na ny saina io de mitovy fomba fijery ihany izy ireo zany hoe teo amin'ny jiosy de ny saina eo ihany fa ny fo ny tena mieritreritra ny fo ny mitahiry ny didy ny fo ny mitahiry ny tantara ny fo ny mitahiry ny maha-olona ny olona avy ao anatin'ny fo no mivoaka ny faniriana fa tsy avy anatin'ny saina ny fo avy ao amin'ny fo no mivoaka ny fikasana rehetra fa tsy avy anatin'ny saina izay amin'ny jiosy fa amin'ny grika de mifanohitra amin'izay ny fo dia fitaovana zay tahaka ny taova rehetra ihany fa zay tiany tenenina reto manao hoe foray ny fonareo de midika hoe diovy ny fonareo diovy ny fonareo aoka dio fo fa inona no nitranga zanak'Israely tagnanak'i Abrahama zany dia nataony ihany ny famorana raha ny tokony ho izy ny famorana dia fanekena ny hoe ho tonga vahoaka an'Andriamanitra ka hanaja ny didin'Andriamanitra zay ny dikany hoe vahoaka an'Andriamanitra hoe enao dia manaiky
ho tonga zanak'Andriamanitra forana zany ny ilay zaza moa zany de foraina dia atorotrondray aman-dreny de forana dia tonga zanak'Andriamanitra izy fa izao tonga makatò ny sitrapon'Andriamanitra izy amin'ny fahalehibiazana amin'ny androm-piainana manontolo satria vahoaka n'Andriamanitra izy fa rehefa niaina zanak'Israely teny zany fotoana zany de zao no nitranga forainy ihany lay zaza forainy ihany ny ankonany ny tenany koa mifora teo fa izao ny fony lavitra an'Andriamanitra zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra tsy ataony ataony ihany zany lay fomba ataony ihany lay fomba ataony ihany lay famorana fa izao lay zavatra takiny lay famoranana zavatra asehony lay famorana ny famorana mazy de batisan'ny testamenta taloha lay hoe fanajana ny sitrapon'Andriamanitra de tsy ataony ny fony zany lavitra an'Andriamanitra ny fony maloto ihany ny fony tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany fa ny vatany forany zany hoe lay dika le famorana moa de fanalana ny lotona tahaka zany fanalana ny loto dia lay heverina ho loto zany de sorona saingy zao ny fo nefany dia mbola maloto ihany zay mahatonga ny boky Deutéronome eto mitemana hoe firao mihitsy aloha le fonareo zany hoe aza atao endriky ivelany ny mahazanak'Andriamanitra anareo Andriamanitra tsy hitopona amina endriky ivelany Andriamanitra tsy hitopona amina fombafomba mpivavahana satria zanak'Israely de midika manao hoe rehefa foraina de zanak'Andriamanitra zany de afaka manao zay tahin'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra fa eto bokin'ny Deutéronomie amin'ny 9:20 de manao hoe aza mionona amin'ny hoe voafory ianareo de zanak'Andriamanitra na ao anatin'ny ankonan'Andriamanitra fa firao mihitsy ny fonareo zany hoe miovà mihitsy ianareo Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra topona amin'ny alalan'ny fombafomba mpivavahana Andriamanitra tsy hoe topona amina endriky ivelany Andriamanitra tsy topona amina na zavatra ataontsika heverintsika ho mety fa Andriamanitra topona amin'ny fo madio zay ny dikany hoe firao ny fonareo Andriamanitra topona amin'ny fo madio Andriamanitra topona amin'ilay mahaolona manontolo ny olona Andriamanitra topona amin'ny saina amin'ny fo amin'ny fieritreretana dia izay no mahatonga ny hoe firao ny fonareo fa ny faharoa lehibe zay aseho nylay andinitsotra masany amin'ny hoe firao ny fonareo tsy midika ihany hoe fo madio tsy midika ihany hoe fanekena iala amin'ny hoe fanomponam-pahazarana ny hoe Andriamanitra de topona amin'ny fahazarana sy fombafomba fotsiny ihany fa ny faharoa lehibe dikany de izao midika fandraisana koa famelan-keloka aza dinoina fa ny kiporo zay fotoana nandidinan'ny Abrahama dia midika fanaovana sorona koa izy io midika fandatsahan-draha noho izany de izao midikany hoe firao ny fonareo de izao koa midika fanekena ny hadio sy hodiovina raha ohatra ka miteny soratra masina eto hoe firao ny fonareo dia aza mahafiatoka intsony ianareo de midika manao hoe meteza koa nareo andray famelan-keloka meteza ianareo andray famelan-keloka meteza ianareo ibebaka dingana voalohany zay fa meteza koa andray famelan-keloka ary io no mampitodika atsika amin'ny famonjenana ataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ny hoe firao ny fonareo de midika koa hoe fitaomana ny olona raha jerena amin'ny solomasontsika kristianina fitaomana ny olona andray ilay famelan-keloka nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana fitaomana atsika andray lay fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izay maty teo amin'ny hazo fijaliana raha toka somary ampiarina amin'ny lafiny tsotsotra kokoa ny teny hoe firao ny fonareo faza mafiantoka itsona anareo de midika voalohany indrindra fanapahan-kevitra no hoe hiatsara zany amin'ny bokin'ny Deutéronomie de safidy no hoe zahanao tsara de safidy marina loatra fa amintsika protestanta de itsika manome toerana ny fahasoavana de ndraindray isika manamaivana ny ataontsika hoe safidy fa ndraindray tsy ndritsika amin'ny fahasoavana zay tsy diso fa tsy marina amin'ny fotoana rehetra kosa ny filazantsika manao hoe matoa kristianina de Andriamanitra no nifidy ahy zay marina matoa afaka nanao ny tsara de Andriamanitra no nitarika ahy hanao ny tsara
satria tsy misy olona mahay misafidy ny manao ny tsara. Io marina maha protestante réformé atsika teny Calvin hoe enao de zao tsy afaka manao ny tsara zany fotsiny ianao raha tsy asan'ny fanamasana. Aza miteny mihitsy manao hoe za afaka manao tsara, za tsara raha ny herin'ny tenanao. Fa ny olombelona mahampanota azy voalohany sady tsy mahay mifidy ny tsara izy, faharoa tsy mahafantatra ny atao hoe tsara izy, fahatelo tsy mahay manao ny atao hoe tsara izy. Vokatry ny fahotana. Ny fahotana de nanimba ny fahafantaran'ny olona ka mahatonga ny olona tsy mahay manavaka tsony tiana antsoina hoe tsara. Very tao anatin'ny olona ny discernement, ny fahaiza manavaka, simba ny fahotana zany. Simba ny olona koa ny safidina ny volonté ka tsy misafidy anao ny tsara ary izy. Simba ny olona koa ny heriny ka tsy mahavita manao ny tsara izy. Tsotra be ny fanazavan'ny Calvin zany hoe noho zany de zao matoa ianao afaka manao ny tsara dia tsy avy amin'ny herin'ny tenanao mahampanota fa ny herin'ny fahasoavana. Izay tsika ilay mameteo ny fahasoavana. Zay mahatonga tsika tsy mirehare mihitsy eo anoloan'ny zavatra tsara zay iverintsika ho vita. Satria raha mahavita zavatra tsara ianao de efa tsy ianao ny nanao zany fa ny fahasoavan'Andriamanitra nahatonga anao afaka nanao an'izany. Satria maninona ny olona okilanao tsy afaka manao an'izay tsara zay izy de satria ianao fahasoavana zanaka ny fahasoavana. Fa indraindray izay tsy diso zay, fa indraindray voatsindritsika loatra indray ilay hoe satria zany ny tsara manao ny fahasoavana ny mahatonga afaka manao ny tsara de adino lay toeran'ny atao hoe safidy. Adino ny toeran'ny atao hoe safidy. Hoe ny fanaovana ny tsara koa nge na inona na eo ara ny fahasoavana de zao tena misy fanapaha-kevitra, tena misy safidy, tena misy volonté. Ary io ny tsy tokony ho adinoina amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Io mahamarina ny ataontsika hoe teorian'ny Thomas, Saint Thomas d'Aquin manao hoe ny fahotana nge ozy izy nanimba ny olona ihany. Fa tao anatin'ny olona de zao nisy lafin-javatra ihany tsy simba. De ny fahafahan'ny olona koa misafidy. Ary eo de zao ny boky Deutéronomie dia toy ny manazava an'izay amin'ny apahany manao hoe na inona lazaino ny boky Deutéronomie de zao ny fanapaha-kevitra anao ny tsara de tena miankina aminao mihitsy. Zany hoe ny anao ny tsara indrindra am'izao andro ny fahasoavana. Atao hoe andro ny fahasoavana de zao fotoana efa ny fanenantsika tamin'i Jesosy, fotoana efa nahatserovantsika ny famelan-keloka teo amin'ny hazo fijaliana nataon'i Jesosy atsika, fotoana ny fahasoavantsika zao, fotoana ny famindrampon'Andriamanitra. Noho zany de zao tokony hatsiaro isika fa zava-dehibe ny safiditsika, zava-dehibe ny faneketsika hoe za anao ny tsara, za hisafidy ny tsara. Eto ny bokin'ny Deutéronomie de manazava an'izany, mazava mihitsy manao hoe firao ny fonareo, zany hoe mifidiana ny tsara, manapa-hevitra mba hanao ny tsara, manapa-hevitra hanao ny tsara eo imason'Andriamanitra. Azonao atao zay zay ndikany hoe firao ny fonareo, mifidiana ny tsara. Ary indrindra itsika am'izao andro ny aty ambadiky ny testamenta vaovao zao, fotoana hahatserovantsika ny fahasoavan'Andriamanitra de tokony manana herim-panahy, manana fahazavan-tsaina sady ahafantatra ny tsara, no hisafidy ny tsara, no hanao ny tsara. Dikany voalohany telo za manao hoe firao ny akony amin'ny fiainantsika andavanandro de zao manao hoe mba mifidiana ny tsara. Raha dikany teny hoe firao ny fonareo de zao manao hoe mba mifidiana ny tsara de manaova ny tsara amin'ny fiainanao andavanandro. Fa ny faharoa ohatra ka somary mandroso antsika amin'ny fampiarana azy, manao hoe firao ny fonareo, tsy hoe mifidy ny tsara ihany koa fa izao koa mba miaino anatra. Miaino anatra, aza mafiatoka intsony ianareo. Zany hoe enoy ny anatra. Ny olona afaka miaino anatra de ny olona efa nandalo ny fahadiovam-po, ny olona afaka miaino de olona vonina hanao ny tsara. De eto de ny dikany teny hoe aza mafiatoka intsony de zao aza manamafy ny sofina intsony, manana fo miaino, manana sofina miaino, manana sofina afaka manavaka mihitsy ny tsara sy ny ratsy. Afaka malala isan'ny sarotra am'izao andro antsika zao ary mampalahirana ny olona ny hoe mifananatra. Tsy zakan'ny olona ny tenenina mahitsy am'izao andro zao,
marary azy ny tenenina amin'ny olona hoe tsy mety ange zao ataonao zao hoe tsy mety zao lalakizoranao zao mafy amin'ny olona zany. Ny antony de satria ny olona kehitriny dia efa tsotra ny tany amin'ny taonjato ataontsika hoe tany amin'ny 50 taona lasa na 80 taona lasa tany amin'ny 50 taona lasa na 80 taona lasa de fanao ny ray aman-dreny mihitsy ny mananatray maso zanaka. Alaina ny zanaka de ndraindray ara io daholo tadabe sy bebe miampy dadato dia atsona de tenenina i maso hoe zao ny tsy mety ataonao anaka tena tenenina mahitsy mihitsy fa nikizy zao na ny tanora zao na itsika olon-dehibe zao de tsy mahazaka an'zany. Tsy mahazaka an'zany tsika satria tsy nibeazina tam'zany satria nanabeazana antsika de manao hoe ianao an dia tokony mahafantatra ny tsara. Ny fanabeazana menanao an dia ny sainao afaka mamakafaka ny teny hoe zao ny tokony ataonao tsy ny any ivelany ny mampianatra anao natao hoe tsara fa ianao de tokony afantatra ny mety aminao sy ny tsy mety aminao. Ny fanabeazana menantsika de mametraka ny olona anankiray manao hoe ianao ihany ny tena mahafantatra ny tsara sy ny tsy tsara aminao, tsy ny olona hafa ny mahafantatra hoe mety sy tsy mety aminao fa ianao ny voalohany mahafantatra hoe ity mety amiko ity tsy mety amiko. Ary satria zay toetsain'izay ny tezanantsika manao hoe ny mariky ny fahalebiazana de zao olona mahafantatra hoe ity ny mety amiko ity tsy mety amiko. Hany ka rehefa somary ahitsika tenenina manao hoe tsy mety ange zao de tsy mahazaka. Fo itsika manao hoe tsy ahoana moa no tenenanao amiko hoe tsy mety zao ataoko zao. Za mahafantatra hoe tsy mety ity na mety ity. Somary mafimafy ny mampiditra ny olona, mampiditra fanabeazana sy fitezana ny olona manao hoe tsy mety zao lalana alehanao zao. Somary mafimafy mandresy lahatra azy am'zay. Raha tsy efa hoe voadona mihitsy izy, raha tsy efa eo anatina lafin-javatra marary izy vo afaka manana an'izay sofina miaino zay. Ary zay ny dikany teny hoe forao ny fonareo ao anatin'ny fotoana zany hoe zany misy zavatra mangirifiry zany hoe fibebahana zany misy zavatra mangirifiry zany hoe ohatrany hoe famorana misy zavatra marary misy zavatra mangirifiry zay vo afaka mandray ilay fampianarana na lay fanontsinana. Afaka falala ao anatin'izao mofonaina izao ara no ampahirezana anao no hoe araraoty ny fotoana mbola andrenesanao ny tenin'Andriamanitra ahafahanao miova. Misoran'Andriamanitra rehefa mbola misy olona afaka mandreny tenin'Andriamanitra ianao mananatra anao. Misoran'Andriamanitra raha mbola misy ray aman-dreny ianao na misy zoky miteny ianao. Fa rehefa tsy manana zay ataontsika hoe olona miteny sy manitsy zay intsony tsy manana vis-à-vis, tsy misy olona afaka miteny aminao sy manitsy anao de matetika simba. Matetika rehefa tsy manana vis-à-vis ny olona zany hoe tsisy afaka miteny azy tsony satria mafiatoka izy. Tsisy olona afaka mananatra azy tsony satria everiny tenany hoe izy foana ny marina, tsy misy olona alaino maridalana tsony de zao matetika na izy manimba ny tenany ary matetika rehefa simba ny tenany de manimba ny hafa izy satria tsy miaino na iza tsony izy. Ary rehefa tsy miaino na iza izy de tsy fantany tsony hoe izy ary inona marary ny olona araka zany. De itsika zany rehefa ko malala am'izao mofonaina zao de ampianarin'ny tompo aisotra an'Andriamanitra manoloana reny karazam-panitsiny isan-karazany. Na mety mafimafy kely ndraindray ny toritenin'ny pasterna ny ampiangonana any, mety mafimafy kely ny tenin'ny dada sineny, ndraindray mety misy namanao miteny anao mivantana manao hoe mba mivaha kosa ianao, mba tsy mety kosa zao ataonao zao, mba mandefery ianao na mivaha mihitsy ianao amin'ny fomba fiainanao dia aza tezitra. Misoran'Andriamanitra. Misoran'Andriamanitra fa ilaina re avako malala ny fananana olona mampatsiaro antsika ny hoe tokony iovintsika na tokony hitsitsika. Marina fa raindray mety marary izy reny fa zava-dehibe ny fiainona zay ny tika ny teny hoe firao ny fonareo de aza te mafiatoka ohatran'io. Fa izay faharoa lehibe raha mampahiretiny ty mofonaina ty kory avako amin'ny fahiteny de zao manao hoe tsy hoe ihany zava-dehibe tokony zao atsika an'Andriamanitra ny fanararoatra ny fiainona fa izao kory avako malala fanararotana ny fizarana. Fanararotana ny fahafahana mizara ny tsara. Eto de tao amin'ny tompo isika anompo azy amin'ny fofeny fitiavana ao anatin'ny fanetreteny. De mahiresa rehefa malala ny tompo ampahirenao mba olona mihaino anatra, olona tsy mafy atoka fa olona voninandray ny tenin'Andriamanitra, ny torohevitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Olona koa zay manaiky hiova, manaiky hiala amin'ny ratsy, manaiky andray ny fanavaozany ny rany Kristy. Ny tompony ampahirinao raha afaka malala atsirovanao fa ny dikany hoe olona miforafo de olona voavela eloka, olona zanaky ny fahasoavana ary zanak'Andriamanitra.
vavaksika tompo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mahagaga ka mahavelona atrapamonjenanay mampianatra anay ianao anasa ny lotony fonay amin'ny fibebahanao aminao Jesosy mampianatra anay ianao hitonanay hiala amin'ny ratsy hifora fo ka andray ny famelan-keloka natolotrao ho anay tamin'ny alan'ny zanakao hiala amin'ny fahazarana hadio fo ho tianao Andriamanitra tompo de amin'izao volana fahafolo sahady amin'ny ty taona ity zao de mandinika ny tenanay zahay satria tsapanay fa na tsy tanteraka ary zahay de teo ankilanay ianao ary mbola miteny aminay mandrakariva mampianatra anay mandrakariva tsy mety mangina ianao fa mitonanay mba hanananay fiainana mamelany eloka tompo raha mafiatoka izahay raha manamary teny zahay raha tsy mety miaino ny anatra sy ny torevitra mpitaina aminay zahay mamelany elokay ovay ny fovatonay ho tonga fonofo afaka mieritreritra afaka mandray ny filazantsaranao de jereo ny namanay jereo ny zanakay jereo ny tenanay jereo ny ankonanay ny tanindrazanay vangio tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina bitsio amin'ny alalan'ny fanainao masina iova olom-baovao ho vavolombelon'ny filazantsaranao sy ny fiainana kristianao aminao Jesosy mitoera aminay ray zanaka fanahy masina amen